Isaorantsika Andriamanitra fa noho ny fandaminany dia ny vavaka no ataon'Andriamanitra mba ahafahantsika tena mifandray aminy ary tena mamboraka ny ao am-pontsika eo aminy. Dia isaorantsika izy noho izao fandarana izao. Misy namantsika anankiray ty, tsy nitonona anarana moa izy, fa maniry izy mba iombonantsika vavaka aminy, hanatrika entretien d'embauche izy. Ary faharesen-dahatra ny manokana hoe iankina ny hoavin'ny ankohonany manontolo izany asa izany. Andao hitondram-bavaka iray fo hiaray vavaka amintsika, hivavakatsika tompoko. Andriamanitra ô Rainay any an-danitra, misaotranao izahay satria afaka miantso ny anaranao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Ankehitriny izany Andriamanitra dia manatrika anao izahay, manatrika ny seza fiandriananao, angatahana anao mba hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Angatahana anao mba hamela ny helokay rehetra, angatahana anao mba hamindra fo ny amin'ireo tsy fahombiazanay sy ny fahalemenay izay hoentinay eo amin'ny rason'i Kristy mba ho diovina. Angataka ihany koa izay Andriamanitra ny amindranao fo, hamelanao ny heloko ty namanay izay mangataka vavaka manokana ity, ary mba hiaino any an-danitra nenao, mba tsy hisy hevitra izay mampisaraka anay aminao. Maniry izy Andriamanitra ny tananao, andraisanao an-tanana ny entretien d'embauche izay ho ataony. Izy dia maniry mafy raha mba hiditra an-tsehatra ianao satria araka ny fahitany azy dia noavin'ny ankohonany manontolo mihitsy no ao anatin'izany entretien d'embauche zany. Andriamanitra, hitahy azy manokana nenao, ho tahinao manokana izy mba ho tena hiankina tanteraka aminao, ary tsy hiankina aminao amin'ny entretien ihany, fa hiankina aminao amin'ny fiainany rehetra mihitsy Andriamanitra. Ampio izy mba tena hitoky aminao, ka na ho azony izany asa izany na tsy ho azony, dia mba ho feno tanteraka ny fahatokiny anao ary ho fantany fa tena ny tana maherinao no mandray an-tanana ny fiainany. Fa maniry izy Andriamanitra dia maniry izahay raha mba hiditra an-tsehatra amin'ny fomba manokana amin'izany entretien izay ho ataony izany ianao. Tsy mandidy anao izahay, kanefa abosaka eo anatrehanao ny etaeta-ponay satria zanakao izahay, ka dia maniry izahay Andriamanitra raha mba hoenonao izany vavaka izany raha mahasoa azy. Kanefa na inona dia asehoy eo amin'ny fiainany fa tena akaiky azy ianao, ary izahay rehetra izay manaraka n'izao vavaka izao anie dia azo hery noho ny fahatsapana fa manana ray any an-danitra izay mpiay ny vavaka sy mpikarakarana izahay. Ny vavaka dia tononona amin'ny anaran'i Kristy. Amen.